ny sadaikitsika amin'ny herinandro ho avy io zavatra goavana be a satria sambany tamin'ny tantaram-pirenena sambany io ia hatraminazahoantsika ny fahaleovan-tena ka mandrapatonga amin'izao taona 2025 zao no hoe mba nisy filoham-pirenena malagasy ho folohan'ny organisation aty Afrika sambany zany ary za miteny aminareo fa ny filoham-pirenena rehetra dia miantso ahy hoe monsieur le président Rajoelina ny olona nivelany mahita fa ny sasatsasany eto toerana tsy mahita mahafantatra ny leadership ananantsika mahafantatra ny vision ny vina apelantsika tsika mahay mandray vahiny marina sa tsy marina ary aseho atsika fa manana ny fahaiza-manao tsika ny malagasy dia vahoaka mahay mandray vahiny makatò vahiny ary indrindra fier amin'ny malagasy anazy marina sa tsy marina aza manaiky nareo akivin'ny olona tsika na amin'ny fiainanareo tsirairay avy io aza manaiky fa ny olona miteny hoe tsy ho vitanao io izy ny tsy mahavita fa inao mahavita dia zay teneniko anareo hoe miantso daholo ny filoham-pirenena zao filoham-pirenena avy eo Afrika Atsimo ho avy eto amintsika izy miantso mihitsy monsieur le président ho avy ny mpanjaka any Eswatini moa mpanjaka fa tsy filoham-pirenena fa ho avy koa izy ny avy any Tanzanie ny République démocratique any Congo ny prime ministre avy eo amin'ny Maurice sy ny maro ny président a Mozambique ary ny délégation rehefa ho avy tsika ihany no miafiafy tsika rehefa mandeha filoham-pirenena sy mitsinjo vahoaka tsika rehefa mandeha eo amin'ny 10 na 7 ny délégation mandeha fa inanareo ny Mozambique 20 no avy ny sud-africaine 10 no avy ary misy ary délégation 3 ambizato ny filoham-pirenena anankiray miaraka amin'ny délégation ho avy nitsika an'izany tena lina mihitsy ry zareo aty Madagasikara lina ry zareo hoe andray anjara amin'izany sommet any SADC ho atao eto Madagasikara zany ary aseho antsika mihitsy hoe sika malagasy mirahina miray foa ary aseho antsika hoe tena mendrika mandray an'izany sommet zany Madagasikara